Araka ny nanarahantsika azy teo dia ny fandraisana ireo daly ny ovafoza raha izay nga nilazana azy na ireo atsotsika hoe kotro tonga saina any amin'ny faritra nosy iny ary ny amerenana azy ireo indray ny anivon'ny fiarahamonina no nitondran'ny tompona ndraikitra fanazavana azy teo fa araka ny efa natsidika tamintsika ihany koa dia misy ny zava-baovao eo anivon'ny Adema ao anatin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka ny antsoina hoe VIP izay ny zava-baovao toy izao ny fanazavana. Ao anaty fanatsarana ny fiarovana ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara dia nanangana faritra manokana ho an'ireo manan-kaja na VIP ahitana solon-tenam-panjakana sy ireo masivo vahiny ny Adema. Fanamorana ny fisavana an'ireo mpanamboninahitra hoe député corps diplomatique sy ny namana zany zany hoe zareo zany sy milaza hoe tsy fisavana fa mba ny fisavana azy zany mba ho anatina toerana tsy voatokana zany dia zay zany nahatonga nay zay amin'ny Adema miaraka amin'ny aviation civile de Madagasikara miaraka amin'ny CSPI zay samadamo ny anarany zao ary miaraka amin'ireo mpiara-monina rehetra hanao fanamboarana zany mba ahafahan'ireo olona reo zany hosavana araka le fomba zay fanaovana zany fa mba tsy hita masoboaka fotsiny zany. Tonga nitsidika zany foto-drafitrasa vaovao zany Andriamatoa Andriantina Jacques Ulrich, ministra ny fitaterana sy ny toetrandro. Izy ity moa zany zavatra efa nisy foana ny resaka sûreté aéroportuaire dia anisan'ny lalàna iraisam-pirenena izay nankatoavintsika malagasy zany hoe tsy maintsy atao ary tsy maintsy misy naizanaiza no alena ka ny fanatsarana no entina teto zany dia ny hoe nasina toerana manokana sy voatokana ho an'ireo manam-pahefana rehetra député ao anatin'izany ny membre ny institution ny gouvernement ny HCC ny FFM eny ka ny diplomate koa zany no voakasika ny fisavana amin'ny toerana zay natokana amin'izany amin'ny resaka sûreté aéroportuaire. Tafiditra ao anaty fanatsarana ny foto-drafitrasa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny vato hatrany dia nilaza ny tare jeneraly ny Adema fa afindra ny scanner fa ny raha maso ny entan'ireo mpandeha. Fantatra nandritra ny fotoana fa manodidina ny 20 tapitrisa ariary ihany koa ny teti-bola natokany Adema hanatsarana ny foto-drafitrasany.